Efa niarantsika rehetra nalala modia fa androany ny famoahana ny voka-pifitenana ben'ny tanàna Antananarivo. Nivoaka androany ny voka-pifitenana ofisialy ny ben'ny tanàna ka entitra ny fitandroana ny filaminana teny Anosy manodidina ny tribunal administratif. Ireo olombitsy sasansasany moa dia nametra-panontaniana tao anatin'ny tambanjotra ny hoe mba ahoana marina moa izay tojo izay, saka ve izy amin'izao sa liona hoe ireo olombitsy raha nametra-panontaniana. Fa tany ankasakasa Besalamby kosa dia trano amampolo ny ravany afo no nahay trano ny tranga tany antoerana tranombarotra ny ankamaroany ireo may tsy nisy ny aina na foe fa tsy fantatra mazava ny antony natonga ny firehetana fa tamin'ny tokantrano iray no voalaza ho ny andohany io afo io. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana ary tsy miova entanina ianareo ny mba hiabone ny chaîne ary hanao zay ny vidéo indrindra ametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hersoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Resaka afo sy nitrangana firehetana no hanombohantsika azy indray ato anatin'ity vidéo ity. Présidence Université Toliara nitrangana fahamaizana vokatra ny court-circuit tao amin'ny grande salle sy ny bureau anankiray. Ny maraina teo no nitrangana izany, tsy voakasoka kosa ny antotan-taratasy rehetra. Misy fitaovana vitsivitsy ihany no kila nandritra ny firehetana, tonga ara-potoana kosa ny mpamonjy vona ka voafehy ny afo ary tsy nihitatra tamin'ny toeran-kafa. Izany moa ny zavatra nitranga teny Toliara, koa dia zareo kely aminareo rehetra ato ny mikasika izany trangana firehetana izay nisy court-circuit izany. Fa ity anankiray izay ho zareko aminareo ity kosa dia anisan'ny zavatra malaza sy misongadina any Komoro. Tsy handray ireo Komorianina tereny frantsay hiala any Mayotte ny filoha Azali. Anisan'ny mahoraka moa izy ity koa zareo kely aminareo ato. Hentitra ny filoha Komorianina fa tsy ho raisiny ireo Komorianina mpitsoponenana tereny frantsay hody any Komoro. Raha ansitrapo izy dia ekena fa raha terena kosa dia tsia satria i Mayotte aneka Komoriani hoe hatrany ity filoha Azali ity. Izany ny valin-kafatra nalefana ho an'ny fitondrana frantsay izay mihevitra handroka ireo Komorianina ny findramonina antsokosoka any Mayotte. Tsitsitsitsa tsy avitra satria anisan'ny zavatra tsara ho fantatra moa iny fandeha arisika iverina kely indray any a Madagasikara. Any Ambatondrazaka moa ity manaraka ity, mitaky ny famoahana ny namany ireo mpandrafitra sy mpikirakira hazo nidina Andalabe miaraka amin'ny solabaventy izy ireo ny androany. Fantatra fa voamboana sy hazo ala maro no sariny ireo tompona andraikitra ary nisy olona maromaro voasambotra tamin'izany ka izao ny afara tamin'ny fidinana Andalambe izao ary efa tazana teny antoerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Izany moa ny zavatra nahoraka sy zavatra nalaza ny tany Ambatondrazaka ny androany resaka izany fidinana Andalambe izany. Ary tsy vitany hoe nidina Andalambe izy ireo fa niaraka amin'ny solabaventy mitaky ny famoahana ny namany izy ireo. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny zavatra nisy teny Ambatondrazaka ny mikasika ny fitakina ny famoahana ny namany ireo mpandrafitra sy mpikirakira hazo iny, ndeha arisika hilaza an'ity manaraka ity indray. Izy ity moa dia resaka voka-pifidianana ofisialy, famoahana ny voka-pifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ao amin'ny faritany Antananarivo. Nohon' izany dia Hari Lala Ramanantsoa izay avy ao amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no lany ary hitondra mandritra ny 5 taona ny tanàna Antananarivo renivohitra. Izy no lohalaharana nahazo ny vatobe indrindra tamin'ny isam-bato 3 amby 7 faingo 4 amby 20 isanjato. Fantatra izany nandritra ny
fotoam-pitsarana mandritriketrika ny filazana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida lany ho ben'ny tanàna araka ny didy sy lalàna velona izay mametraka azy ireo ho amin'ny toerana ben'ny tanàna amin'ny fotoam-piasana mandritra ny 5 taona manaraka. Natao tetsy amin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana na tribunal administratif Anosimo izany. Miisa 520 kosa ny toerana ho an'ireo mpikambana ho filankivim-pitantanana sy mpanolotsainan'ny tanàna sy kominal ho an'ny tanànany Antananarivo. Maleo tena iarivo mandrosony iray tia tanindrazana 7 ary RTM iray tiako Madagasikara kosa 20, Irmara 320, Mouvement Gasikara anankitelo. Fa ity anankiray ity kosa dia resaka sokatra tsa Madagasikara na hoe TSA Madagasikara rava ny toeram-ponenany ireo mpiasa tandindonindonza ny sokatra miisa 2,1 no mitondra drano any antoerana. Mila fanohanana araka izany ny tsa Madagasikara na hoe TSA Madagasikara any amin'ny fakitra atsimo andrefana manoloana ny vona mahazo azy ireo. Ao anatin'izany ihany koa ny fikarakarana sy ny famonjena ireo sokatra ary ny famerenana amin'ny laon'ny ivontoerana ho fampandrosoana ny asa fivoarana. Voaresakatsika moa ny mikasika aniny sokatra iny ndeha resika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny député Irmara sy iza moa izany fa Andriamatoa Imbiky Herilaza tao amin'ny radio Antsiva. Manao Antsoavo miangavy tena mitalao mihitsy ny tenako fa ny adila politika dia tsy hitondra fivoarana ho an'ny Madagasikara hoy ity solombavam-bahoaka Imbiky Herilaza ity. Andao isika anatin'ny firaisan-kina, andao isika anatin'ny fihavanana sy ny fifanajana ary indrindra ny fifampiainona na ao anatin'ny fitondram-panjakana na amin'ny anelanelany na ho an'ny olona izay aty amin'ny fanoherana. Andao ifampihaino hitondra hevitra tsara ary indrindra tsy misy afa-tsy ny fifandimbiasana anatin'ny demokrasia ihany no vahaolana amin'ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony ity solombavam-bahoaka Irmara ity sy iza moa izany fa Imbiky Herilaza. Ino moa ny fiangaviana izay nataony ity solombavam-bahoaka Imbiky Herilaza ity sady Antsoavo ary fitalahona ihany koa. Anisany tena voatsindry manokana tamin'ny Antsoavo izay nataony ity moa ny hoe resaka adila politika dia tsy hitondra fivoarana ho an'ny Madagasikara. Izany hoe tsy hitondra fivoarana ho an'ny Madagasikara mihitsy izany adila politika izany, nohon' izany dia miangavy ajanono ho ity solombavam-bahoaka ity. Ny hamaranantsika tanteraka ity video ity dia resaka fizahantany isan'ny ireo toerana 7 tsara tsy dina amin'ny taona 2024 ity i Madagasikara raha ny nambaran'ny gazety britannique The Times. Antony izany ny fananany nosintsika torapasika tena tsara ireo karazana lémurien ao aminy ary indrindra ny fananany Madagasikara ny kolotsaina ihany koa. Tompoko vavy sy tompoko lahy izay ihany koa no namanana ny video ntsika koa dia manome anareo fankasitrahana sy fakatelemana na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo rehetra foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misisisy zay fa tsala venen'ny resaka tsy maintsy mitra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.